raikitra ny propagandy tratra ny tanjona ho an'ny ekipazin'ny azo andreny anarivelo teny an-tany-katsaka ny fanombohana ny fampitakosina tamin'ny vahoaka an'Antananarivo ihany koa ny kandida io hariva io tena nelakelan-trano rehetra teny fampelezan-kevitra karama ho an'ny sasany ho an'ireo nozaraina indray vola paikady ny kandida sasany io ary fivelomany fiaran-kaviana maro indrindra ireo sahirana ireo toerana rehetra ahafahana manao propagandy azo atao indrehetra ireny izany ary fampafantarana no entina eny amin'ny prefeny polisy ao aorian'ny fahazon-dalana azo amin'ny tompo-toerana ary farany tranga tsy napozina ho an'ny mponina Mahamasina lehilahy iray no hita faty teo alohan'ny Sainte Famille androany maraina nisy dia andratra ny tenany ary niboridana ny tapany ambany efa maina ny raha taminy Good ride andramo fa tsy ho maty antoka ianao good ride pneu tsara kalitao mampilamina ny dy mety amin'ny karazan-dalana rehetra goudron lalatany lalana be vatovato misy amin'ny rehefa izay ilainao ho an'ny fiaratsotra manomboka amin'ny 3,7 ariary minibus sprinter manomboka amin'ny 2,5 alina sy 1 ariary fiara vaventy manomboka amin'ny 7 alina sy 3 ariary hitanao manderana Madagasikara Antananarivo Techno Neus Center 67 hectares good ride mandeha am-pilaminana Ankafaliana trano tomboko lasy tomboko vavy ny tsidina ny tokantranonao amin'izao hariva izao manasanao hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Andro voalohany amin'ny fampelezan-kevitra androany fahombiazana tanteraka ny tapakandro maraina nokafa ny malagasy miara-miainga izany teny an-tany-katsaka Itosy. Notronin'ireo rehetra ao anatin'ny vovonana malagasy miara-miainga ny kandida azo andreny anarivelo tonga maro ihany koa ny vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina fanadihadiana. Raikitra ny fampelezan-kevitra tsara fanombohana ary tonga tamin'ny tanjona ny ekipazin'ny hajo andreny anarivelo tamin'ity andro voalohany ity na maro aza ireo hitany maro fanangalatra depart araka ny fiteny mahazatra feno hipoka tany-katsaka Itosy efa mahay miaino sy mijery ny olona tokony ho filoham-pirenena ny mponina Antananarivo tsy nisy sino tomina tamin'ny fiara teto na nalaina lisitra nomena vola fa dia tongotra sy faharesendahatra no nanatona ny mponina nyty toerana ivelany renivohitra ity androany ny andro voalohany nahitana ny etamajor ny kandida ny antoko malagasy miara-miainga avy amin'ny lafy valiny nosy nahitana solotena teto amin'ny fanombohana ny fampelezan-kevitra ihany koa ny mpikambana eo amin'ny vovonana rehetra sy ny aviany amin'ny district eto Antananarivo tsy kisendrasendra ny hoe commune ambanivohitra Bemasoandro Itosy no nanombohana ny fampelezan-kevitra. Andre matofoloa raha aman-dreny amlaza mbola zokinao fanivahoaka dia mila fanivana marina tsy mila didy-jadona tsy mila herim-panoretana ka mila vahaolana zany rehetrarehetra zany dia manatena koa zay satria efa maromaro ihany natao tako aminay isorana anao ny rano makatianay aty rano apodrapety be io mijanony vahoaka mijanony ianao zao a dia tsy afaka manetsy ny olona tia satria vaky ny rano tsy nisy manampy taloha ianao anampy dia manatena fa ataonao anodino satria mijako ohatra ny vahoaka aty misaotra anao fananao ny lalana anao raha natsaka kakereny zay taty amin'ny fahatosy namonjy ianao nanao zay azo atao misaotra anao ny filoham-pirenena no mila miova toe-tsaina ary tsy tokony ho tsy maty manota intsony manomboka izao izany hoy ny kandida hajo tsy azo ekena no hoe olombitsy no ifehany ity firenena ity any vahoaka raha teo ny fahefany tsy azo ekena ary tsy maintsy hatsarintsika rehefa itsika ny tonga eo amin'ny fitondrana ny fampijaliana ny zanaka malagasy amin'io resaka fampianaran'io tsy maintsy miditra an-tsekoly ny zanaka malagasy ary ny tanjona petrakitsika dia farafahakeliny a tsy maintsy tonga amin'ny BEPC daholo a ary tokony maimaimpona mba hitovian'ny saranga sy ny vitana mba hitadana n'ity fireneny ity zay ihany fanampy tsy maintsy apetrakitsika ireo mpanabea dia ho raisina amin'ny mampanabe
matianina azy fa mba azontsika saretsaina ve mba fantatritsika ve fa anaiky ve ianareo anaiky ve mpanao politika hoy ianareo raha ohatra ka ny seté atao fram na ny CST atao fram fa maninona zanaka malagasy no tsy maintsy atao fram tsy azo ekeny zany tsy ekentsika ary tsy maintsy atsara raha manam-bola amin'ny fanjakana anakaramana olom-boatendry be da bea dia ny olona voatendry tokony karamaina voalohany a dia ny mpanabea hitondra nyity fireneny ity a zany a ny fanovana titsika mety ny atao fireneny ampy zay a ary hitako tsara mihitsy ny banderole mipotreny misotra ny avany amin'ny faritra rehetrarehetra tsy ekena ntsony a zay fanjakana tsy refesy mandidy a ary indrindra tsy maty manota hampidirina ho mpiasam-panjakana tsy misy fepetra ny mpampianatra frama fa tsy ambanina lava ary tokony hitovy ny herijika ny fahombiazany zaza malagasy fandrindrana ny fiarahamonina no iadina amin'ny tsy fandrimpahalemana izay isan'ny mampikaikaiky ny vahoaka ambanivohitra sy ny antanàn-dehibe tsotra nefa mazava teto ny toromarika filoham-pirenena hiara-iainga amin'ny vahoaka no ilain'ny firenena fa tsy filoham-pirenena hanao ny vahoaka ho hery fiakarana fotsiny ny antanina ihany koa ny rehetra hanara-maso tsara ny fifidianana nasehon'ny kandida hajo indray ny anarivelo ary naharesy lahatra ny mpiatrika propaganda teto fa hainy ary efa nanana ny traikefa ny mampandroso ny firenena miandry fiovana lehibe amin'ireo kandida ho filoham-pirenena ny vahoaka eny ambany tanàna manana ny maharary azy tia nitondrana vahaolana ny saranga rehetra ny fampianarana ny fanatanjahantena ny kolotsaina fa indrindra ny toe-karena amin'ny alalan'ny famoronana asa ho an'ny tanora no antenaina amin'ny kandida ajo andray ny anarivelo gasikara tokony ho tsara zany no andrandrainy fa tsy ohatry ny teo aloha intsony hoe mangalatra ny atsy mangalatra ny roa ampandrosan'ity firenena malagasy ty aingana mifasarana amin'ny malagasy atavavoaka Madagasikara izy raha mahay mitatana tsara sy mba manana ny mitondro madinika rehetra sy mahantsa zay zany mpilalao baolina zay dia terrain zao ny anay manky aminay mihitsy ity ambony aty leondoa zany lasa filafilaina be le terrain anome asa ho an'ny tanora fiovana zany andrasanay aminazy tokony hampandroso ny firenentsika izy ny tena maro rehefa mahavita an'le gasy izy zany a le fiainan'le mahanitra dia efa izy ny alatsakay aloha etanay dia hiala amin'ny fahatrana ny kapoaka lafo satria be da be zany zao ny teknolojia be da be dia tokony mba jerena zany le tanora le asa zany tokony be da be zany mba asa zany mba tokony hidiran'ny tanora ny tena tianay zany a mba misy kianja ilalaovana anaovana sport dia anaovana dansa ny ankizy mba hianatra daholo fianarana tokony jeren'le rimafy fa amin'izao fotoana izao misy ny ankizy tsy mianatra dia mampalahelo be dia ankoatr'izay ny sport fanatanjahantena isan-karazany ho anay zao mpandia dia tokony mba mena sehatra zany zay nidina teny amin'ny vahoaka tamin'ny fokontany maro ihany koa moa ny kandida ajo iverenantsika ny mahakasika izay rehefa vonina ny sary saika ny fandehanana amin'ny fiara misy ny sary famantarana sy ny laran'ireo kandida ao amin'ny bileta tokana no nanomboan'ny ankamaroan'ireo kandida ny fampelezan-kevitra tamin'ity androany ity nisy tamin'ireo kandida kosa no tany amin'ny faritra no ny safidianan'izy ireo ny fampelezan-kevitra voalohany fanadihadiana andro voalohany ho an'ny fampelezan-kevitra ny rentirenty eraky ny tanàna androany ireo fiara mitandahatra miaraka amin'ny zava-maneno manintona ny sofin'ny mpandalo herika tazana ao anatin'ny fiara ny pomban'ireo kandida miaraka amin'ny fanamina iraisana izay misy ny sarin'ireo kandida androany ho an'ny MMM ajo indray nanarivelo izay nisafidy iona mivantana amin'ny vahoaka tetsy an-tany-katsaka tsapa vetrany ny fandraisan'ireo mponina azy tamin'ny alalan'ilay hira mitondra lohateny hoe efa io izy izay nanakoaky tokoa teny ambavanyireo izay nanatrika teny an-toerana taorin'izay dia nisy ny fitetezan'ny kandida ajo indray nanarivelo ireo fokontany manerana ny Antananarivo ny kandidan'ny FFF raha David Sandre parany dia tetsy amin'ny kianjanandotam-penaka no nanomboany ny fampelezan-kevitra
ary nisy ny fiodinana ny boribory tany enina teto Antananarivo. Tetsy amin'ny kianjan'ny finoana kosa, izany hoe tetsy amin'ny Magrobeoririka tamin'ny alalan'ny fitopim-pavahana, nanomboan'ny candidat Jean-Louis Robinson ny fampilezan-kevitra. Tazana teny anilany ihany koa i Ramatoa Laura Valomanana nandritra izany fotoana izany. Silvera Betsarona, Brizitra Samuel, Roland Rantsiraka, izy ireo nampiasa ilay tetikady mampiasa ny fiara miaraka amin'ny fanamafisam-peo. Ho an'ny manodidina an'Antananarivo dia nahitana candidat roa, dia ny candidat ny MDM Pero Rajonarvelo izay nisafidy no eny Ambohidratrimo. Ny candidat Rajonar Mampianana kosa indray dia teny ampefo no nanomboana izany fampilezan-kevitra izany androany. Ho an'ireo candidat sasany dia tany amin'ny faritany izy ireo no nanomboka ny fampilezan-kevitra. Anisan'izany ny candidat Camille Vital izay tatsy Ambatondrazaka, ny candidat Edgar Arzafindrava izay tatsy Manakara ary Sarazo Rerabearso dia tatsy Morondava. Ho an'ireo candidat sasany dia mbola tsy nahazo vaovao, anisan'izany Voninahitra Jean Eugène Faratsimbalson, Rajemson Rakotomaharo sy ny sisa. Marina moa fa ny eto amin'ny hainao manjery KOLO TV dia mandefa ny ako ny fampilezan-kevitra ho an'ireo candidat rehetra ary afaka manatona ety amin'ny fohy Beirut Digue ho an'izay mila fanazavana fanampiny mahakasika izay. Tsy ilana fanomezan-dalana intsony eny anivon'ny prefekturan'ny polisy ny famorim-bahoaka mandritry ny fifidianana. Ireo komity mpanohana kosa nefa dia mila fangatahana lalana eny anivon'ny senity vao afaka manatanteraka hetsika fanadihadiana. Malalaka ny famorim-bahoaka ho an'ny candidat amin'ny fampilezan-kevitra ka tsy mila fangatahana intsony. Ny fanomezan-dalana avy amin'ny tompon-tany kosa no tsy maintsy aterina eny anivon'ny prefekturan'ny polisy miaraka amin'ny récépissé ho famantarana izany. Ho an'ny eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra dia efa eo ampamolavolana ny lisitry ny toerana ahafahana manatanteraka hetsika izy ireo izay mbola tsy eo ampelantanana ny tompona andraikitry ny prefektura. Ny zavatra marihana kely misy an'ilay lieux et bâtiments publics autorisés fa misy koa toerana zany an'olona tsotra privé ostika. Iny zany dia le tompon'ilay toerana ilay manome fa manome lalana an'ilay olona na candidat na politique organisation na parti politique na comité de soutien hanao propagande. Ho an'ireo komity mpanohana dia tsy maintsy mila fahazon-dalana avy amin'ny senita na ny vomera mahaleo tena misahana ny fifidianana hoentina eny amin'ny prefektura vao afaka manatanteraka hetsika na ihany koa propagandy. Miaraka amin'izany fangatahana izany ny programan'ny hetsika ho tanterahana ka ny prefektura ihany no mamoaka ny fahazon-dalana eo ny eo ihany. Akoatran'ireo le manao déclaration préalable koa izy dia miaraka amin'ireo le taratasy tansaitsika teo fa mila autorisation. Ianazy zany tena mangataka izy autorisation any amin'ny senity na ny ratsamangaiky ny senity. Mangataka dia ampiarahany amin'ny zany déclaration préalable ampina ny autorisation. Ho an'ireo toerana kosa izay voarara ny lalàna dia eo ny tranom-panjakana maro samihafa, ny fiangonana, ny tranom-bakoka ary ny toeram-piasana. Misy ny sazy izay mifandraika amin'ny fandikana izany lalàna izany ka mety hiteraka hatramin'ny fanafoanana ny vato izay aza ny candidat iray mandika ny lalàna. Mbola ao anatin'izay fampilezan-kevitra izay hatrany, karama, fitakiana, etaeta, fampisehoana na fifidianana samy dikan'ny fampilezan-kevitra ireo ho an'ny olon-tsotra sendranay androany. Ny nanimponina teny ambany tanàna nanomboka androany maraina, maro ny lasa nanao fampilezan-kevitra, samy manana ny heviny izy ireo mahalona an'izay fiatriana an'ireo candidat izay. Tranga iray nazatra teto amintsika karama ny fampilezan-kevitra ho an'ireo sahirana. Ho an'ny solo sy ny fianakaviany dia fotoana fanamiana tsara ny fampilezan-kevitra. Sainga hatreto aloha mbola vao manomboka ka tsy mbola nisy ny fanentanana azy ireo manokana. Fitadiavana ihany koa ny vanim-potoana tahaka izao. Manao propagande zay fa ny karama kokoa nenay dia mandeha zay. Mahazo 25 indray mahazo 50. Arakaraky ny anna propagande eo dia izay aminy eo zany fanarana hoe 25 isan'olona dia izay ny aminy anay. Zao tanàna zao zay misy efa-tsatsany zao zay dia samy mandeha daholo zay samy manao. Nandritra n'ireny pré-campagne ireny no fanalaza ny fizarana vola ataon'ny candidat sasany. Toy ny efa nanazarana ny mponina teny ambany tanàna io resa-bola io. Ankoatra ny t-shirt sy ny fitaomana fiarakodia, mbola miandrana izany izy ireo hatramin'ny androany. Paikady amin'izany ifaka nalisitra ho antoka fa hisy ny vola aloha. Misy ihany koa ireo resy lahatra fa tsy maintsy fidy. Mba niandry an'ilay t-shirt ary zay zao angevany tsy nisy t-shirt. Tsy maintsy manao zany zay tsy maintsy mifidy zay satria mba ilaina mba iova ihany koa le eto mba firenena misy atsika. Androany zao zay dia mba nijery lista tato zay dia mbola hoe miandry tomobile
na eo aza izany zava-misy izany fanehoana ny fijaliana sy fitarainana izay no hoentin'ireo mponina sendranay tena akasina miatrika ny fampielezan-kevitra ny fahatsapan'izy ireo fasahirana ny fianakaviana no mahatonga an'ireo ireny mpianakaviana anatrika ny fampielezan-kevitra izao ieno sy hijeran'izay kandida iveriny fa mahavita ny faniriana any aminay maizina tsisy jiro le firoboanay rano isa-taona dia izay zany mba etaetanay hoe anohananay an'le olona andananay hoe mba hijery ny faritra le fiainana any amin'ny faritra misy anay satria izay mahatsiaro mijaly isaky ny fahavaratra dia mirobo-drano be ny ankizy nefa mianatra izay mandeha mikarama tsy ny lalana hijaliana dia izay ny tena mba tena hoe andananay amin'ilay izy fa tsy hoe anohana olona na ohatr'izany. Ay tamin'ny herintaona izany nisy teto nanoratra anarana naka tamin'ny tomobile ay miantso izay ka satria tsy maintsy mba hoe misy lehibe mba mitarika izany eto amin'ny faritra nefa mbola tsisy hatramin'izao za izay misy eo amin'ny 5 dia fanondrana azy fandamina izany izay mizara rehefa ohatra hoe misy maka sasany mba mijanona sasany mandeha dia mifandimby mazava araka izany fa na eo aza ny fiparitahan'ny vola ka mahakarama ny fampielezan-kevitra mbola misy ny vahoaka na dia sahirana aza no miandrandra filoham-pirenena vonona anompo-tanindrazana fa tsy angorokarena sy anampitsofina rehefa tonga eo amin'ny toerana ka nadin'ny fahasairana-bahoaka. Mbola vitsy ireo takelaka hazo fametrahana peta-drindrina vita eny anivon'ny fokontany. Tsy mbola hita eny anivon'ny akamaroan'ny fokontany izany tamin'ity andro voalohan'ny propagande ity. Ankoatran'ny olana fametrahana amin'ireo afisy izay mahatratra 50 metatra ny latsaka ny halavany, ny olana mipetraka hatr'izay ny fandrovitana sy ny fanalana azy ireny izay voarara ny lalàna. Lavitry ny fokontany ny fametrahana ireo afisin'ireo kandida izay latsaka ho vidina ho filoham-pirenena raha ho an'ny fokontany atao madinika avaratra atany avo. Noho izay laviran'izay dia tsy mahatratra an'ireo izay nini nandrovitra an'ireo afisy ny tompon'andraikitra ao amin'ity fokontany ity. Aloha izy misy mandrovitra ihany satria lavitra amin'ny propagande misy an'le hazo ipetrahan'le afisy azy sady ohatran'ny mandingina be koa le toerana dia misy mandrovitra misy mandrovitra. Amin'izay aloha mbola tsy nisy sary satria tsy tratranay ambody ombitsy le olona fa azonay tenenina koa raha ohatra hoe tratranay ambody omby isy mbola ivory kely mantsy izay eto amin'ny fokontany dia anay izay petra tokony horaisinay zahay. Mbola anisan'ireo fokontany tsy nahazo ireo takelakazo ny fokontany akazo mangatsimo. Ho an'ireo tompon'andraikitra ny fanajana ny safidin'ny tsirairay no ilaina ary ny fiatriana ny fividianana. Ny fahitana an'ireo sary famantarana an'ireo kandida amin'ny afisy no ilaina mba hanajana ny safidin'ny olom-pirenena tsirairay. Panneau d'affichage aloha izany ka amin'ny afisy mipetaka amin'ny panneau rehetra dia iloko maromarona fa tsisy kitikitika satria ny antony efa saika resy lahatra daholo zany ny akamaroan'ny olona fa ny fifidianana no zava-dehibe ary maha fifidianana zava-dehibe an'izay zany tokony hifanaja ny pombany tsirairay avy amin'ireo kandida ireo hoe tokony hifanaja satria ny zava-dehibe dia ny andresy lahatra ny olona tsirairay avy ary indrindrindrindra amin'ny fifidianana antsika ety amin'izao fotoana izao dia miavaka indrindra satria mbola tsy nainy antsika izany atao bulletin unique izany ka mampiavaka azy izay zany dia tokony hisiny izany atao hoe fifanajana eo amin'ny mahasamy maha-olombelona fotsiny aza raha izay no eritreretina. Tanterahany isaky ny alarobia ny fivorin'ny lehibe ny fokontany miisa 2.7 eto Antananarivo renivohitra. Anisan'ny loha-hevitra ho resana ny momba ny fametrahana ireo afisy eny anivon'ny fokontany raha nambaran'ny lehibe an'ny fokontany akazo mangatsimo. Voalazan'ny lalam-pifidianana fa lamande mitetina ray tapitrisa ka hatramin'ny 10 tapitrisa ariary miaraka na tsy amin'ny fampidirana tranomaizina ray volana ka hatramin'ny enim-bolana izay ny sazy ny fandrovitana na fanimbanana ireny afisy ireny. Io arivo nidina teny akaikin'ny vahoaka ny kandida ajo Andriananarivelo teny amin'ny fokontany Manjakamiadana Mandroloa manakambahiny Besarety ary Tsaramasay no notsidiany. Tsy voatery ho ny vahoaka no anatona ny kandida fa izy no tokony anatona sy hitsidika ny vahoaka hoy izy. Noho ny fanajana lalam-pifidianana androany hoy izy hatrany nanomboka nandeha an-tongotra tamin'ny toerana maro fanadihadiny. Tsy misy dikany ny latsana hovidiana raha toa ka tsy fantatry ny vahoaka hifidy ary tsy mahafantatra ny etaetan'ny vahoaka ho ny kandida ato Andriananarivelo. Kandidam-bahoaka efa niasa mivantana ho azy ireo no ilaina amin'izao zava-misy ara-toe-karena sy sosialy eto amin'ny firenena izao. Nidina teny ambany tanàna ny tena io arivo io efa hatramin'izay no efa nisy ny fakana ny etaetam-bahoaka tety fotony saingy androany no ny fantaona tamin'ny vahoaka ity kandida ity noho ny fanarahan-dalàna. Tsy ny ady hevitra amin'ny fahita lavitra sy ny fijanonana amin'ny birao no amaranany ny krizy.
Tananarivo feno elakelan-trano ary iny faritra nidinana teo iny dia isan'ireo faritra sahirana hatramin'izay ary nisy asa nataony nay tamin'izay tompon'andraikitra teo amin'ny fanjakana ary fifaliana ao anay mba mandalo indray miaraka amin'ny vahoaka mijery ny fahavitany fa indrindra miantso ny vahoaka amin'ny tonga ifidy ary ny fanaovana fampelezan-kevitra tsy eny ambony latabatra ihany fa aleo mifankahita-tava ohatr'izao fa so tsy fantatry le olona izy le izy. Teny manjaka miadana miandry azy teo anoloan'ny rova ireo mpanohana. Nitafafoy taminy izy ireo ary nanohy ny diany teny amin'ny fokontany Mandriloa ny delegasiona. Nisafidy ny andeha tongotra namakivaky ny lalakely ampahany tamin'ny asa vitany tamina teo amin'ny fitondrana azy ny kandida. Mirefy 12 metatra tohatra midina makany manakambahiny io. Teny Besarety kosa naka ny hevitry ny mponina ihany koa ny kandida ajo. Olana amin'izao tsy azo ekenany tiony tsy ny zone France ihany fa tokony ampiana daholo ny olona rehetrarehetra mba mamorona asa mba mamorona orinasa fa ny olona natao taloha olona vitsy ihany afaka manao orinasa dia ny kely koa tsy afaka fa zany orinasa zany na fivarotana na hotely efa orinasa daholo zany zay ny ezahana mba ahafahany rehetrarehetra mba afaka manangan-java satria tsika malagasy tany fa tsy dia ambony diplôma daholo ka mpiasa amin'ny tsika mamira fa ny tanora dia mba izony foana zany mba hoe tena mitanjona nge dia zao hoe vary sarotra mampidina azy sarotra ny hoe ampidinina ambany be ny vary fa ny ezaka tokony atao hoe rehefa manana asa ny olona dia mihinam-bary ny olona fa rehefa tsy miasa ny olona dia tsisy hoaniny Andry tokony nataoko tao anaty listako mihitsy ka nanao député. Tsy nanadino ny faritra nahakely azy ihany koa izy fa nitsidika ny tetsy amin'ny fokontany Tsaramasay. Hita teto fa ny fanakaiky ary tena akaiky ny vahoaka ajo, tsy nisy ny elanelana. Ny fampitankosina tamin'ny rehetra izy tahaka izay nahazatra azy fo ny be ny tanàna ambanivohitra. Nandritra ireo fijinina ifotony rehetra ireo, tsy nanadino nanentana ny olona ifidy ny tenany ary nilaza fa hitondra fiovana marina eo amin'ny firenena ary nilaza fa hitondra fiovana marina eto amin'ny firenena fa tsy fiovaovan-kevitra sy fanao toy ny nisy hatramin'izay. Tsy ho diso anjara hitafa mivantana amin'ity kandidany malagasy miara-miainga ity ny boriboritany rehetra eto andrenivohitra toy izany ihany koa ny an'ny faritra rehetra entsika amin'ny fampalalam-baovao hatrany ny akony izay. Vovonana politika hafa ihany koa antsoina hoe malagasy say sy mijoro namory mpanao gazety tetsy amin'ny Carleton na Omaly nampahafantatra ny kandidan'izy ireo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka isan'izany mpanao gazety Fidera Razara-Pierre izay kandida etsy amin'ny boriboritany faharoa ankoatra ny kandida hafa eto Antananarivo sy any amin'ny faritra misa enina ireo kandida ireo ka Ilalatiana Rakotondrazafy no tompona andraikitry ny fampelezan-kevitra ampandaniana azy ireo. Pejy hafa kosa indray trangam-piarahamonina efa lasa fahazarana tato ato ny fahitana fatin'olona tetsy sy teroa saika amin'ny faritra miala ny afovoan'ny renivohitra no ahitana azy ireny. Androany maraina tetsy akaiky ny vavahady ny Sainte Famille Mahamasina no ahitana ny nofona mangatsiaka ny lehilahy iray rapantarehiny efa mainany rà tamin'ny hatramin'ny masony teo akaiky ny vavahady ny Sainte Famille ny mpiambina tao amin'ity sekoly ity nahita izany raha izy amono vavahady ny maraina fanatediny Mirana Ramanantsosy Ihaja Ravel. Inona nafaty an'ity lehilahy ity mistera izany hatreto rapantarehiny maina ny rata amin'ny vatany sy ny masony tsy nisy pataloha ny tapany ambany. Lehilahy iray manodidina ny 10 taona no mifanimbana nahita maso azy. Raha fahitana azy ity dia tsy teo amin'ity toerana nahitana azy ity no nahafatesany ary tsy hay izay tena fomba natongavany teto. Fa ny avinorazana io zany araka ny fijerinay anazy ohatrany natsipy angambany io mety alinalina be tsisy pahita mihitsy dia maraina efa samy mandehandeha na ny mpianatra na ny mpiasa fa ety moa quartier feno sekoly dia izay ny olona nahitany hoe misy razana eo dia miantso. Raha fijerinay anazy tena von'olona dia tokony isy mpitandro filaminana tokony andraikitra eto tokony isy BMS eto hijery ny razana. Ny vatany aloha ohatra ny mangana ohatra ny efa feno diana rà nefa le raha ohatra ny efa maina be le izy koa tsy misy akanjo ny tapany ambany dia le mpiasa eto amin'ny atelier des frères zao nanisy an'io lamba io satria mitanjaka be le izy. Eto feno ankizy kely mpianatra daholo mandalo eto. Raha ny filazan'ny Sefokotany Mahamasina tsy mialonjafy dia olona tsy avy eo an-toerana io lehilahy io. Misy ny laza fa hoe avy any amin'ny fasankarana tsy mazava ny momba izany.
Izay moa avetsy amin'ny fokotany tsy mialonjafy izay fanila vodirindrina amin'ny fokotany aparbe ihany. Zany hoe raha ny tonga teto izay zany dia rehefa nijery an'ilay izy hoe sao dia olonay na any dia tsy olonay ilay izy. Araka ny tsy le tsofina raha ilay olona nijery teo dia fantapantatry ny olona hoe fampandehatehany amin'ny fahasankarana eny izy. Ary olona somary bebe resaka hono raha araka ny filazan'ilay mponina izay nijery. Ny sasany dia nilaza fa olona nanan-karena izy io taloha dia eo indrindra ny tsy fantatra dia lasa fahito dia eo indrindra ny tsy fantatra hoe nohony avy amin'izay ve sa ahoana ny antony namonoan'ny olona azy. Efa tena toerana ny polisy avy amin'ny boribory tamin'ny fahadimy nijery ny razana. Tsikatra tato ato fa niamary ireo faty hita teto sy teroa. Raha notanterina taminao teto anatin'ny fampahalalam-baovao, 5 izany tato anatin'ny tapa-bolana. Ity indray mandeha ity azo antoka fa mampinovonoina ity lehilahy ity. Tsy fantatra kosa izay toerana na antony na faty azy. Filoha amin'ny fikambanana 5 miady amin'ny fametrahana ny mira lenta no nalefa ny gender links sy ireo mpiara-miasa aminy tany Maurice taorian'ny fifaninana natao tany Afrika Atsimo ny volana Abril lasa teo. Eto amintsika raha ny rafitra misy ankehitriny vao ny 300 ny CT, CST ben'ny tanàna ary 10 tany no vehivavy nitondra ny fahalalana voarainy indrindra amin'ny fandraisan'ny vehivavy anjara eo amin'ny sehatra politika mba hampiarina eto amintsika izy ireo androany tetsy amin'ny centre de presse malagasy fanadihadiana. Firenena modely eto amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana sy maneran-tany Maurice eo amin'ny sehatra politika no ny fampandraisana anjara ny karazan'olona rehetra ao aminy, indrindra fa ny vehivavy izay nahitana tombontsoa amin'ny fampandrosoana ny firenena. Izany tanteraka dia noho ny fahandresen-dahatra ny mpitondra amin'ny fametrahana ny mira lenta. Resy lahatra tamin'izany ireo filoha amin'ny fikambanana 5 malagasy nijery fotony zava-misy. Ny fitondranao mihitsy ny mirotsaka, miaro ny resaka mira lenta iny any amin'ny sehatra rehetra. Rehefa mampiatra mira lenta zany le firenena dia tazanao mihitsy ny fotony. Manahoana ny fiantraikan'izany amin'ny fiainam-poniny. Be dia be ilay vehivavy mbola tsy niditra amin'ny sehatra politika tany aminy talohan'ilay lalàna. Fa noho tamin'ny média, tamin'ny fitondram-panjakana, tamin'ny fikambanam-behivavy dia be ny vehivavy tsy napoizina ny voaka. Matetika mantsy ilay hoe ny resahantsika ilay hoe ny niveau d'éducation tsy manasa ny vehivavy. Ny tena hitany zareo ankehitriny, ilay vehivavy nirotsaka, be dia be ny manana niveau d'instruction ambony noho ny lehilahy lany. Mbola lavitresaka i Madagasikara manoloana izany, eny fa na dia efa maro aza ny fifanarahana iraisam-pirenena no sy niavina mahakasika ny fampanajana ny mira lenta. Mbola eo amin'ny dingana fampandaniana ny lalàna mahakasika izany isika amin'izao fotoana izao. Mikendry ny ametraka ny mira lenta amin'izao vanim-potoana izao ireo mpiantsehatra amin'izany. Mbola izy fotoam-pivoriana ho an'ny CST. Hitarinay aloha ny ekipa manao lobbying. Dia ho tonga any izay andresy lahatra ny CST. Dia ho avy izay amin'ny séance plénière mba hanoana io lalàna io. Ka zavatra roa indray mety iseo na ho lany ilay lalàna dia anara-maso izay ny fanaovana décret d'application na izy tsy ho lany dia mamerina ilay lobbying izay. Raha eo amin'ny sehatra politika dia mbola ny 17 isanjato ny kongresy ny tetezamita ihany no vehivavy. 12 isanjato ny filakevitra ambony ny tetezamita, 4 isanjato ny ben'ny tanàna ary 7 isanjato ny filoha-pokotany. Eo amin'ny lafiny politika eto amintsika, anao ahoana ny tahanisan'ny vehivavy raha ampitahina amin'ny lehilahy, eo anivon'ny parlemanta ohatra. Ny hoe mira lenta izay tsy mifandray loatra amin'ny toetsantsika malagasy, na eny anivon'ny tokantrano na eny anivon'ny firenena. Tapaka mambolana maro ny jiro, tsy voalony matetika ny faktura, olona sasatsasany mpahazo ny tokantrano malagasy ireo. Ambony loatra ny vidin'ny herinaratra eto amintsika ka mahatonga fahasahiranana ho an'ny tokantrano. Antony ilana ny fampiasana ny jiro mitsitsy herinaratra toy ny lumitsitsy izay nampahafantarin'ny Jirama sy ny VVF ao Omaly fanadihadiana. Efa voarindra ao anatin'ny vola fandanian'ny tokantrano malagasy iray, ao anatin'ny iray volana ny vidin'ny jiro. Fatany vao miakatra izany dia mametraka olana eo amin'ny fitsinjarana ny teti-bola. Toy izany ny an'ity tokantrano ity tapaka ny jiro, tsy araka ny fandoavana ny vidin-jiro noho ny antony samihafa. 100 000, indraindray 150 ohatr'izany. Miaka midiny foana izany ilay izy. Ina ny fitaovana ampiasaina izany? Télé ihany izany anay dia jiro amin'ny ampoule izay ihany. 3 mois zay ilay izy ny tapaka. 10 isanjato ny vola miditra ao anatin'ny tokantrano indray dia natokana ho an'ny jiro raha ny fanadihadiana. Isan'ny mampiakatra ny fandaniana ny fampiasana ny lampe incandescente izay mahatratra amin'ny 20 watt.
Aparitaka manerana ny nosy manomboka raha-pitsy kosa ny lumitsitsy izay jiro mampiena ny fandaniana. 17 aty ny tanjak'ity jiro ity saingy mitovy amin'ny hazavana voaka ny jiro mahazatra ny hazavany. Ahafahana manao fitsitsiana hatramin'ny 7 isan-jato isam-bolana izy noho izay ary maharitra hatramin'ny 7 taona ny faharetany. Voalohany fiena ny fandaniana amin'ny any amin'ny isa-tokantrano. Ny aty amin'ny jirama dia hoe miena ny fandaniana solika. Rehefa miena ny fandaniana solika, miena ny vola mivoaka. Fahatelo, miena koa ny ataoko hoe vola tsy maintsy ampiasaina anaovana foto-drafitrasa. Fa ny fahaefatra ho an'ny daholobe, ho an'ny tontolo iainana dia hoe miena ny setroka avoaka n'ireo milina mandany mampiasa gasoil sy fio. Hozaraina amin'ny fianakaviana 700 eraky ny renivohitra ireto jiro miisa 4 sy 5 ireto manomboka rahampitso. Izy kosa ny fametrahana ny tetikady anafara nyity jiro ity mba hahafahan'ny saram-babem-bahoaka manjifa azy amin'ny vidiny zakany rehetra ao aoriana ao. Eo amin'ny pejy ny kolotsaina hanomezana endrika ny tanàn'Antananarivo ary any tanànan'ny Ponina mba ho sarotiny amin'ny fikolokoloana ny toeram-ponenany. Izay no nanosika ny komina Antananarivo renivohitra nametaka sary hosodoko eo amin'ny tamboho ny kianjan'ny Mahamasina notokanana omaly io sary mirefy 7 metatra io fanadety. Tafiditra ao anatin'ilay tetikasa ho fanatsarana ny zotra-pifamoivoizana tanan-dehibe ity hosodoko notokanana teto Mahamasina ity. Mitantara vanim-potoana 3 samihafa manasongadina ny fiainan'ny mponina Antananarivo. Ny ankehitriny, ny ampitso manan-tanina ary ny hoavy mbola hotsinjovina. Fiarakaretsaka lany lasantsy ny bus miala eny amin'izay tiany ialany rehetrarehetra eny. Izay zany milaza ny anio araka io vambara teo hoe dia mikorotana. Ny rapitso araka io nambara teo hoe misy an'ilay zotra 720 izay mampitohy any Ankatso amin'ny Mahamasina. Tableau farany ery amin'ny sisiny indrindra ery dia nofinofy rahatr'izay ho lasa tanàna moderna tokoa Antananarivo. Hitantsika eo ohatra somary miantony ery misy tramway. Nanolo-tanana ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ny fanatotosany ity tetikasa ity ny PAMU sy ny Institut des métiers de la ville. Samy resy lahatra ny andaniny sy ny ankilany fa tokony atosika ny tanora manan-talenta eto amintsika. Teraka niaraka tamin'izay ny fiara-miasa tamin'ny fikambanan'ny mpanao hosodoko antsoina hoe Jamerla. Dia nieritreretin'ny zareo mihitsy zany hoe ahoana ny fomba ampitaina an'izay tetikasan'ny tanànan'Antananarivo zany amina mpianatra, amina ankizy, amin'ny salamabem-bahoaka zany. Dia natao teto amin'ity toeran'ity ilay izy izay toerana andalovan'ny olo isan'andro hifamoivoizan'ny mponina Antananarivo. La population va doubler dans les 25 prochaines années. On va passer de 3 millions à 6 millions d'habitants dans l'agglomération d'Antananarivo. Et le grand message, c'est que tout est encore possible. Nampahafantarina tamin'ity fotoana ity koa ny kisarisary na makety maneho ny tetikasa fanajariana ny tanàna Antananarivo. Kendrena ao anatin'izany ny fanatsarana ny foto-drafitrasa 4 Fampivelarana ny kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ny fanomezana sehatra ireo mpandihy malagasy mihoatra ireo vahiny. Izay no isan'ny asandratra amin'ity andian'ny 10 ny hetsika hitroatra ity. Fihaon'ireo mpandihy malagasy ny vahiny fa indrindra fizarana traikefa no hita mandritra ny 5 andro anaovana fampisehoana. Mikasa ny amorona ivon-toerana natokana ho an'ny diso ny kolotsaina ihany koa ireo tompona andraikitry ny hetsika sehatra iray ihany koa ahafahan'ny mpanakanto malagasy mivoaka amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny hetsika hitroatra fanampana. Ny mampiavaka ny hitroatra amin'ny 10e édition zany dia ny fanandratana avo ny kolotsainantsika malagasy dia natokana zany ny amin'ity be da be ny tarika mpandihy malagasy mandray anjara. Misy eo amin'ny 5 na 7 eo zany izy ireo fa misy avy any amin'ny province sy avy eto Antananarivo mazava ho azy. Dia misy kompania avy any ivelany anaky 9 moa zany représenté ny Frantsa, Afrika Atsimo, Burkina Faso, La Réunion sy izay rehetra mbola tsy voatanisa. Izay ireo zany nandritra an'izay 10 taona izay fa tena nandefa artiste be da be satria amin'izay hoe hitroatra anazy zay c'était un lieu de rencontre.
dia miaonao daholo zany ny artiste avy any ivelany sy ny avy eto toerana ka mahafinaritra le ohatran'izay dia tianay hoe mba hitohy foana zany zay amin'ny sens large hoe mba tsy hoe andray ny artiste fotsiny avy any ivelany makaty fa mba mandefa ny atsika koa makany ivelany. Efa nanomboka ny 9 ka hatramin'ny 1 septambra teo ny fiofanana sy ny atrikasa maro isan-karazany ho an'ny daholobe, ny vao misandratra sy ny matianina. Nanomboka ny 4 ka hatramin'ny 7 kosa ny iseho samihafa ka ny alarobia izao no ataony fanokafana amin'ny fomba ofisialy. Mahasarika mpitsidika hatramin'ny 7 isan-taona hatramin'izay nahafaka iraisam-pirenena azy raha toa ka 504 isan-taona izany teo aloha. Nanomboka tamin'ny taona 2004 voasokajy ho isan'ny vaka iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao ny rovan'Ambohimanga mitovitovy ny salanisan'ireo mpitsidika vahiny sy malagasy. Fanadihadiany Muriel Iandriana. 7 isan-taona ny mpitsidika an'ity toerana ity avy amin'izao tontolo izao. Manana toetra mampiavaka azy tsy manam-paharoa ny rovan'Ambohimanga. Mbola mahaliana eny ny trano manara samihafa, ny trano Andrianampoinimerina sy trano Ranavalomanjaka sy ny fasan'ny mpanjaka, ny dobo fandroan'ny mpanjaka sy ny famononomby vola vita atao sorona. Zay avy any Ambatondrazaka, tonga niakatra teto Antananarivo nanao fialan-tsasatra dia mba mijery an'izany vakoka malagasy zany hoe tena mbola voatahirintsika ve le kolontsaina malagasy sy le harem-pirenentsika malagasy. Ny antoko ny nasarika re andeha hitsidika ny rova moa zany dia mba hijeriny hoe fomba malagasy tamin'ny fahampanjaka hoe manahoana marina amin'ny fiainantsika malagasy tamin'izany fotoana izany. Parce que c'est riche pour malgache, parce que c'est patrimoine comme tout le monde. C'est juste culture malgache la reine. Donc voilà, c'est gardé pour les malgaches, tous les malgaches histoire. Exemple comme la reine, c'est comme Mafati, comme le Japon, comme les Bouddhas, toutes. Comme un romain, comme... Bah écoutez, le palais de la reine, super chouette, super accueillant, les gens étaient super sympas. Là on est venu entre amis de la Réunion. Et l'ambiance était... Super, et l'ambiance est là, voilà, super cool quoi. Manana ny mampiavaka azy ity rovan'Ambohimanga ity araky ny tantara efa tamin'ny taona 20 sy 709 no nipetrahan'ny mpanjaka voalohany tao, tamin'ny taona 20 kosa izany vao navaozina. Efa nisy fanavaozana tamin'ny 2008 tamin'ny 20 Zay vao nisy fanavaozana satria tamin'ny 9 sy 709 tamin'ny andro fanjanahantany dia nalaina tato zany ny taolam-balon'ny mpanjaka nafindra tany amin'ny rovan'ny manjaka miadany fa tamin'ny 20 dia efa naverina tetỳ amin'ny toerana izay nisy ato. Mikasika izany mbola misy ireo mangatapitahina amin'ny Andriamanjaka eny an-toerana hatramin'izao ary tsy lefy ny finoana ny fitahinan-drazana. Nanomboka tamin'ny taona 2010 vao nisy vondrona mpitantana antsoina hoe Oscar, fantatra ihany koa fa mampidi-bola ho an'ny firenena ny vola azo afa amin'ireo mpitsidika tonga eto. Ny vakoka iraisam-pirenena zany amin'ny toerana anankiray dia anisany atao reharehan'ny firenena anankiray ny fananana an'izany. Raha izay tsika moa izy hoe fierté nationale fa io vakoka azy koa raha miresaka an'ilay mpitsidika teo fotsiny tsika dia hitantsika fa misy fiantraikany ara-ekonomika zany ny fananana an'izany vakoka iraisam-pirenena izany. Tsy ho an'ny mponina eto toerana ihany zany fa eny ho an'ny firenena ray manontolo satria mazava ho azy ny vola entiny mpitsidika ireny dia miditra anatin'ny kitapom-bola pirenena. 12 taona nahavakoka iraisam-pirenena azy ny rovan'Ambohimanga. Mitondra ny voninahitra Madagasikara manerana n'izao tontolo izao ity toerana manan-tantara ity. Ankoatra izay, mbola hita fa ny trano rehetra eny amin'ny manodidina an'Ambohimanga dia mbola saika mijanona tamin'ny endriny fahizay. Mifarana hatreo ny fiarahantsika tamin'ity anio ity tomboky lasy tomboky vavy isaoranao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny sampana fampahalalam-baovao dia mbola mahame fotoananao rahampitso amin'ny iray ora tolakandro. Ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny rahampitso tahaka izao indray veloma toko.